feno ny kapokanay. Nampitsahatra ny asany, nandritra ny adiny iray ny mpitsabo sasantsasany teo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravangendrinavalona androany zoma atoandro. Nanatanteraka hetsika fanairana manoloana ny hôpitaly izy ireo ary nilanja sora-baventy nitaky ny amoahana ny namany anankiroa. Hetsika entina anehoana ny firaisankina amin'ireo namany izay nolazainy fa notazomin'ny mpitandro ny filaminana no niraharaha asa ringotra gadra anankiray izay notsaboina tao amin'ny hôpitaly. Arak'izany marihana fa tsy azon'ny mpitsabo atao ny mandat réquisition ary tsy azon'ny mpitsabo atao ihany koa ny mandat ny marary mila fitsaboana tonga eny amin'ny hôpitaly. Ary indrindra tsy andraikitry ny mpitsabo no miambona ny voafonja. Fa iza marina moa ity marary izay niavian'ny fanenjehana mpitsabo ity? Loharanom-baovao iray manana alalana iteny no nanamafy fa i Edy Maminirina mpandraharaha efa noelohina noho ny raharaha andramena ka nosazian'ny fitsarana 5 taona an-tranomaizina. Noho ny tsy fahasalamana dia tsy maintsy nampidirina hôpitaly Edy Maminirina hoy ity loharanom-baovao ity. Nolazainy anefa fa tsy hita tao amin'ny efitrano nisy azy ity voafonja ity raha nisy ny fitsidiana tampoka nataony avy ao amin'ny fitsarana. Izany tsy fahitana ity voafonja ity izany no nolazainy ny loharanom-baovaonay fa antony nahatonga ny fanadiadiana natao tamin'ireo mpitsabo roa ireo. Ireo namanay ireo nefa dia nanao ny asa amin'ny mampitsabo azy noho ny réquisition nalefa ny fanjakana izay navoatazona azy. Tsy nanaraka ny antanan-tohatra izay voalaza ny lalàna mifehy ny fitazomana mpitsabo mpiasa-panjakana ny zavatra natao. Adiny iray no voalazan'ireo mpitsabo fa nijanonan'izy ireo tsy hiasa androany sabotsy saingy efa hatry ny maraina no nitaraina ho tsy nisy nandray ireo manandraharaha sasany tao amin'ny hôpitaly. Nisy moa ny fivoriam-be maika nataon'ireto mpitsabo ireto ka voatery nampiandry ireo nila sonia izy ireo. Le ato zany le razana efa tokony andeha entina levina zay lavitra ny tirana misy azy. Ao aorianan'izao fivoriana ataon'zareo zao zany vao hoe ame an'izay zareo hoe afaka manao an'izay. Efa natao hoe atany amin'ny tribunal izy efa natao mitaratasy. Satria hoe mandeha tribunal moa zany le hoe atao autopsie dia efa nalantany efa namialalana dia efa vita zany. Ny avany zany efa vita daholo. Fa le fikarakarana azy. Fa tamin'le dokotera amin'izay zany le autopsie amoaka an'le taratasy. Hoe olana voaka. Mbola nitohatra amin'ny androany zoma tolakandro ny fivoriana nataon'ireto mpitsabo ireto. Ankoatra ireo mpitsabo roa nanaovana fanadiadiana dia voalaza ny loharanom-baovao ihany fa misy mpandraharaha ny fonja anankiroa ihany koa natao fa mitorana momba ity raharaha ity.